Noely na Krismasy fety mampatsiahy ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona no nanomezany ny zanany tokana hamonjy antsika. Fanontaniana vitsivitsy no mipetraka amintsika amiko sy aminao. Voninandray izany fanomezana lehibe izany ve ao dia i Jesosy Kristy tompontsika. Toe-po toe-panahy manao ahoana no andraisako an Jesosy mpamonjy dia ho sanatria ve mbola tranomby ihany no vantany atoamiko. Amin'izao vanim-potoana ny avoan'izao indrindra izay fotoana fiandrasana ampifaliana ny Noely ka namboarana lalana mendrika azy no andiny antsika tena hanavoazantsika ny fitondrantenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny fianakaviana, ny fiarahamonina ary ny firenena. Ry namana, mbola manana 10 andro eo antsika manoloana ny Noely ary ny fiainantsika iray manontolo dia mbola ahafahantsika manomana izany fiaviana lehibe izany. Dia mirary sady antsika rehetra hanao Krismasy 2024 feno fifaliana sy fiadanana ary indrindra feno famindrapo ho an'ny azy.